Mbola eo amin'izay sehatry ny politika izay hatrany dia voafidy andray ny fivoriana faharoa amby efapolo ny vondry ny parlemanta ao anatin'ny tany miteny frantsay i Madagasikara ka ny 8 hatramin'ny 12 Jolay ho avy izao no anatanterahana izany eto amintsika. Parlemanta manodidina ny 400 isanoany araka izany no andrasana ho avy eto Madagasikara. Madagasikara no voafidy andray ny fivoriana faharoa amby efapolo ny vondron'ny parlemanta ao anatin'ny tany miteny frantsay izay ho totosaina ny 9 hatramin'ny 12 Jolay ho avy izao. Io no anisan'ny votra tao anatin'ny fivoriana bromaritry ny fiombonan'ny parlemanta francophone na APF izay natao tany Cambodge. Parlemanta any amin'ny 400 isa no anatrika izany. Zava-dehibe tokoa moa zany io fivoriana io ary ny handraisantsika amin'izany raha araka ny fahitanay azy satria ny parlementaire manerana ny firenena rehetra miteny frantsay izay ahitana firenena amin'ny ohatra ny 20 eo maneran-tany no tonga eto ahafahany nisy olombam-bahoaka maneran-tany ihany koa izay miteny frantsay mifanakalo traikefa ary manana fifandraisana ao anatin'io fianakaviam-be io ary io ihany koa zany ny fametrahana ireny lazaina hoe groupe d'amitié na vondrona izay fiarah-miasa ampirahalahiana amin'ny maha samby parlementaire izay no anankiray ary misy ihany koa zavatra izay hitambarana eo amin'ny fampiofanana ohatra misy olombam-bahoaka izay avy any amin'ny firenenkafa hofanina any amin'ny firenenkafa ary misy ihany koa ireo famatsiam-bola amin'ny endriny maro samihafa. Misy ny fampitaovana, misy ny fanofanana ny piasa amin'ny fandraharahana ny amin'ny administration, misy ihany koa ny fanohanana ny eo amin'ny parlementaire isan-tsokajiny, misy ihany koa ny fampitaovana izay fitaovana izay mety ho ilaina amin'ny antenimieram-pirenena na amin'ny antenimieran-olona izay amin'ny tany izay mbola andalam-pandrosoana raha ampitahaina amin'ny hafa. Sasara amin'izay zany ny zava-dehibe tao ka dia tsika malagasy ny handray an'io amin'ny volana Jolay io ary raha jerena zany eo amin'ny fandehan'ny fanomanana amin'ny ankapobeny dia rehefa vita io fivoriana faharoa amby efapolo io dia mitohy hatrany hatrany zany amin'ny fanomanana ihany koa ny fandraisana ny sommet des chefs d'État ny francophonie izay atao tombanana ho any amin'ny volana Novambra 2022. Raha ny fantatra dia maro ny tetikasa efa azo antoka iarahan'ny antenimieram-pirenena malagasy ny APF ary mitetina hatrany amin'ny €100 no efa azo antoka fa hoentina hanohanana parlemanta malagasy ao anatin'izany ny fanofanana ny mpandraran'ny antenimieram-pirenena.